Arabaina trantsika ry namako malala miaraka amin'izao fandarana izao. Eo anivon'ny zavaboary izay namboarin'Andriamanitra no ahafahantsika mifankahita. Ny antony dia tsotra, hiderana an'Andriamanitra, hanandratantsika voninahitra azy noho ny tontolo izay nomeny maimaim-poana ho antsika. Lohahevitra izay dinintsika androany dia manao hoe azo atao tsara ny maka-toa. Azo atao tsara ny maka-toa. Jaona voalohany toko 7:7-8. Izay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy, ary izy kosa ao aminy, ary izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy, dia ny fanahy izay nomeny antsika. Mbola mahakasika ny amin'ny hoe fankatoavana an'Andriamanitra ihany io, mankatoa an'Andriamanitra. Ny fomba ahafahana miteny fa tia an'Andriamanitra sy mahalala an'Andriamanitra itsika dia tsotra anankiray, iray ihany, dia tsy inona fa ny fankatoavana, ary azontsika atao tsara ny maka-toa. Vitantsika izany tsy noho ny herintsika fa noho ny herin'i Kristy izay mitoetra ao anatintsika. Jaona 7:20. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany, dia izy no tia, ary izay tia no tiany raiko, ary izaho tia azy ka hiseho aminy. Hevi-dalina ny ao anatin'io izay mitandrina ny didiny Jesosy no tia azy. Ary raha ho tiany Jesosy izy dia ho tiany rainy Jesosy koa. Dia izao, rehefa ho avy Jesosy ka hiseho aminy, amin'ny apparition de Jésus zany, amin'ny fiverenana, dia io olona mitandrina ny didiny io hisehoany Jesosy. Inona moa ny hevitra izany? Voavonjy ny dikan'izany. Any amin'ny Efesianina 2:8, fahasoavana ny hamonjena anareo. Ny hamonjena antsika zany dia tsy hoe itsika ilay mitandrina ny didy, fa noho i Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana, hamonjy antsika. Ino mamonjy antsika? Ary ahoana ny fomba fisehoan'ny fandraisana ny famonjena? Ny fitandremana ny didiny. Jaona 1:12. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay nino ny anarana? Mandray an'i Jesosy. Mifampitohy fahasoavana ny namonjena anareo amin'ny finoana. Ary nandraisana an' Jesosy Kristy ho mpamonjy, dia tsy hoe Jesosy le vatantenany izany ange no raisitsika, fa ny tsotra dia izao, lay famonjena natolony dia no raisitsika. Voavonjy isika noho ny nataon'i Jesosy Kristy. Ny vokany dia izao, Jaona 2:1. Ary izay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay nino ny anarana? Rehefa nandray ny famonjena dia nomena hery, nahazo hery. Hery voalohany indrindra, andresena ny fahotana. Inona ny atao hoe fahotana? Tsy mankatoa ny didin'Andriamanitra. Ny olona mandray ny famonjena zany dia afaka mitandrina ny didin'Andriamanitra. Tsy ao amin'ny olon'Andriamanitra mihitsy voavonjy zany hoe mandeha tany dia mety tsy lafaka, loloha lanitra dia mety lena. Tsy ao amin'ny olon'Andriamanitra, ary tsy hanararoatra hanota ny olona ny vonjen'Andriamanitra, fa ny olona voavonjy dia mitandrina ny didin'Andriamanitra. Io zany ohatran'ny hoe ao an-tokantrano dada sy neny. Ao an-tokantrano dada sy neny dia misy fitsipim-pifehezana. Tsy mahazo mody alina, mifanaja tsara efa eto an-trano amin'ny fitenenana. Izao ny raha tsy maintsy atao mianatra tsara, samy manana ny adidiny dia tsy teny mihitsy ny zanaka hoe tsy tianay, tsy ankatoavinay zany, zay amin'ny 12 alina ary dada vao hody, zay tsy hihinana an'izao, zay tsy hanao an'izao. Tsy manao an'izany satria zanak' dada sy neny. Ataony dada sy neny izay hampiadana azy, hampilamina, hahatafita azy. Dia ohatr'izany koa ny zanak'Andriamanitra. Ny olona voavonjy no mitandrina ny didin'Andriamanitra, ary tsy mavesatra ny didin'Andriamanitra fa maivana. Ao amin'ny Petera 2:1-2 zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ampitombony ao anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy Tompontsika. Efa nomeny ny herin'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana ny toe-panaraka an'Andriamanitra, ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahitra sy ny fahatsarana, ary izany no hatanterahany amintsika ny teny fikasana rehetra mba ho tonga mpiray fomba amin'Andriamanitra isika, afaka mandositra ny fahalitoana eo amin'izao tontolo izao. Nandositra ny filany nofo dia tonga mpiray fomba amin'Andriamanitra isika. Mahalala tsara an' Jesosy Kristy. Inona zany ny tsoakevitra, conclusion? Ny olona voavonjy mitandrina ny didin'Andriamanitra. Azo ataony mankatoa, na dia mbola eto an-tany aza. Ny tompo hitahantsika ampitoetra an'izany,
ary mety zay fanazavana mety manitikika anao ambadika zany Andriamanitra hanazava ny sainao mba hahalalanao ny tena marina mahakasika ny sitrapon'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tompontsara ny an-danitra misaotra anao zay noho ny herinao, noho ny herinao namonjy anay, mahavonjy anay, miantoka ny famonjena dia afaka mitandrina sy mankatony didinao zay. Omeo hery mba hanao ny tsaratsara kokoa ny honan'ny voninahitra ao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.